Ny filohan'ny antoko HVM hery vovoan'i Madagasikara Andriamatoa Rivorakotovao dia nitondra ny fomba fijeriny ihany koa eo anatrehan'ny zava-misy ny olana iainan'ny firenena amin'izao fotoana izao, nambarany ary fa dia mazava zany ny fomba fijery eo amin'ny zava-misy ara-politika ho an'ny antoko HVM ary manohana ihany koa ny sin'ny fifampiresahana samihafa ny tenany tao raha antsika ny fanehonkevina. Miteo ny fifampidiniana ilana amin'ny krizy rahandreo solotena ny filohampanjakana efatra Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina ary Hery Rajaonarimampianina. Araka nambarany Rivorakotovao filohan'ny antoko HVM, anisan'ny resahana ao anatin'ny fihaonana fitadiavam-baolana ho izy ny momba ny gouvernemanta. Mandeha foana ny fifampiresahana satria aiza moa ny zavatra tsy fifampiresahana. Mandeha foana zany tsy hoaro resahany eny an-kianjana isan'andro akory. Fa fehentsika rena mitoy ny dinika misy ny ady varotra ohatra ny mpanao politika rehetrarehetra io amin'ny zavatra hoe mba ho any amin'ny fitoniana ahafahany rehetrarehetra mba milamin-tsaina makany amin'ny fifidianana satria zany anisan'ny takiana hoe ahoana ny mba ahafahany rehetrarehetra anaiky ny valin'ny fifidianana dia anisan'ny dingana lehibe zany betabe ny hevitra efa naroso na ny andaniny sy ny ankilany ny rehetrarehetra moa zany samy malagasy daholo dia zay ny adikevitra zay. Ohatra henonareo zao reny resaka hoe manahoana ny gouvernemanta, misy fotoanareo manahoana ny Assemblée nationale, reny dia resaka adihevitra daholo. Efa misy no hevitra mifanojo amin'ireny, misy mbola alamina, zany mahatonga an'ilay mbola tsy dia hoe hivoaka eny daholo satria mbola anatin'ny fandaminana dia nefa tsy tokony ho ela ihany koa zany. Mikasika ny daty 13 Jona izay nofaritany vao miara-mialoha tena amin'ny sahana ny fifidianana tokony hamoahana ny daty mpifidianana ofisialy dia toy izao ny valiteny sy anoentiny ny filohan'ny HVM. Izay HVM aloha dia tsy manana lazaina mihitsy zay fa dia mivonona efa hatramin'izay zay. Momba ny fangatahana fametra-pelana ny filoham-pirenena ny laza Rivorakotovao fa mahaleo tena ny HCC ary andrasana pitoniana ny fanapahan-keviny.